andeha isika idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiantsika ny soratra masina izay efa voalahatra manao hoe isaorana anie ny tompo Andriamanitry ny Israely fa nitsinjony olona izy ka nanao fanavotana ho azy ary nanangana tandrom-pamonjena ho antsika amin'ny taranaka Davida mpanompony izy. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay be fitiavano, misaotra anao izahay no ity andro ity, izay atsarovana ny nahatongavany zanakao olona, ilay fahazavana tonga ho an'izao tontolo izao, ilay fanomezana lehibe indrindra izay nomena ho anay. Misaotra anao izahay no ny fitiavanao tsy manapetra, ka nanomezana ho azy anay ho famonjena anay. Tsy noho ny fahamarinanay na ny fahamendrehanay nefa fa noho ny fahasoavanao irery ihany. Ry Andriamanitra io, aoka ho feno fifaliana sy fiadanana ny fonay eto am-panatanterahana izao fanompoana masina izao, ary ny fanainao masina no ameno anay tsirairay avy, ahafahanay manao ny sitraponao mandrakariva. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen.
mankalaza ny tenin'Andriamanitra isika izao ka ny fotoana ho an'ny ankizy tanora no hanomboantsika izany. Hitsangana izao ny ankizy sy ny tanora rehetra hihira ny hira efa voalatra ary tsy mipetraka ianareo raha tsy vita ny vavaka. Vavaka isika misaotranao izay ry tombotianay eo fa mbola nomenao fotoana indray ahafahanay mandray ny hafatra avy amin'ny teninao amin'izao andro krismasy izao. Ndeha sokafo ny fonay tompo ahafahanay mandray izay teny tianao lazaina aminay koa mitenena ary tompo fa voninkiainanao izay ankizy tanoranao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny soratra masina izay angalantsika ny hafatra indray ny amin'ity anio ity ry ankizy tanora dia araka ny izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko faharoa ny andininy fa 1:20. Lioka toko faharoa ny andininy fa 1:20. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Amen. Ny anjely ry ankizy tanora no laza izao teny izao. Nisy mpiandro-ondry tany an-tsaha ny andro ny ondriny amin'ny andro alina dia nisy anjely niseho tamin'ireo mpiandro-ondry ireo. Dia rehefa nisehon'ireo anjely ireo ireo mpiandro-ondry dia inona hoe anareo no nataony? Raiky tahotra izy. Dia hoy ny anjely hoe aza matahotra fa milaza teny soa mahafaly aminareo aho. Dia io andininy fa 1:20 io no manohy azy avy eo ahoana moa ilay izy teo? Fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Aiza moa ry ankizy tanora io tanànan'i Davida io? Ao a Betlehem. Dia iza ilay mpamonjy teraka ao antsika? Jesosy. Dia taiza izy niteraka tany amin'ny hôtely ve sa taiza? Tao am-pinanam-bilina. Tao Jesosy niteraka, izany hoe ity Jesosy Kristy ity zany dia mpamonjy izy nefa nahay nanetry teny. Dia isika ankizy tanora koa zany tokony ho tahaka an'i Jesosy anetry teny. Andeha hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra heverina hitsangana isika dia asiantsika fietsika ity andiny soratra masina ity. Hitsangana zao ny ankizy tanora rehetra. Ataoko aloha ilay izy dia avy eo ianareo mamerina. Fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Betlehema dia Kristy Tompo. Ao averintsika indray mandeha miaraka ary. Fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Ao anareo rery ary. Ao hoe raha antsika mamerina amin'izay tadiditsika tsara. Fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Aiza moa ny ahitantsika an'izay?
ao amin'ny lioka toko faharoa andiny fa 1:20 dia izay zany dia fandiny soratra masina aitsika ankizy tanora tsenjery hivavaka isika. Misaotra anao izahay ry tompo tianay eo ny amin'ny teny izay nomenao anay fa mpamonjy tokoa no teraka ao anay anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo dia aoka izay tompo tena andray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay marina tokoa ahafahanay miaina amin'ilay fiainam-baovao izay omeny anay. Amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny ankizy tanora. Niombona mivavaka sika tompoko. Ry tompo Andriamanitra eo, ianao ilay Andriamanitra monina aminay dia Jesosy Kristy ilay teraka ho anay. Misaotra fa afaka mifankazatra aminao izahay tompo amin'ny alalan'ny teninao masina. Ny fanahinao masina ny hoe ameno sy asa aminay mpanomponao izay hamaky ny teny ary koa izay hitondra ny hafatrao. Ka dia ho feno fanantenananao hatrandro izay tompo eo amin'ny fiainanay manontolo. Anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay mivavakay. Amen. Iaraka mamaky sy haino soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Isaia toko 1:20 andiny ny 10 ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia vakiana minaran'ny tompo. Ary amin'izany andro izany ny solofon'i Jese izay hitsangana ho fanevan'ny firenena dia izy no tadiavin'ny jentilisa ary ny fitoerany dia voninahitra. Ary amin'izany andro izany ny tompo dia mbola ninjitra ny tanany fanindroany hanavitra ny olony izay mbola sisa avy any Asiria sy Egypta sy Patrosa sy Etiopia sy Elama sy Sinara sy Amata ary ny avy any amoron-dranomasina. Dia nangana faneva ho an'ny jentilisa izy ka mory ny Israely izay voaroaka sy hanangona ny Joda izay voaely avy any amin'ny vazantany 4. Ary hitsahatra ny fialonan'i Efraima ary ho fongorana ny fandrafianan'ny Joda. Efraima tsy alina ny Joda ary Joda tsy handrafan'i Efraima. Fa hipoaka ny tany Filistina ny andrefana ireo sy ara-mamabo ny zanaky ny atsinanana amin'ny Edoma sy Moaba no anjiran'ny tanany ary ny taranaka Amona ano azy. Ary Jehova andritra ny sakely dranomasina Egyptianina ary haninditra ny tanany amin'ny ony ka hamely azy amin'ny rivo mahamay ka misaraka azy sampana 7 ary atafita ny olona tsy miala kapa. Ary isy lalina voavoatra alehan'ny olona sisa izay sisa avy any Asiria dia toy ny ho an'ny Israely tamin'ny andro ny akarany avy tany amin'ny tany Egypta. Ho tohisantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Lioka toko 2 andiny 9 ka hatramin'ny 14. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo toko 9 andiny 4 ka hatramin'ny 12. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny tompo. Ary nisy mpiandry-ondry tamin'izany tany izany, nitoetra tany an-tsaha, nitandrina ny ondriny tamin'ny alina. Ary nisy anjelin'ny tompo nitsangana teo anilany ary ny voninahitry ny tompo nanela-tselatra manodidina azy
ka raiky tahotra indrindra izy. Ary hoy ny anjely taminy: aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Ary izao no famantarana ho anareo: ianareo ahita zazakely voadidina lamban-jaza sady mandry ao am-pihinanam-bilona. Ary nisy anjely marobe avy any an-danitra niseho tapoka niaraka tamin'ilay anjely teo, ka niderin'Andriamanitra nanao hoe: voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana ho etỳ ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrahiny. Fa izay efa nohazavana indray mandeha, sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra, sy efa nandray ny fanahy masina, ary efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy, nefa ny hemotra dia tsy azo avaozina indray ho amin'ny fibebahana, satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny hazo fijaliana ka manao azo famenarana. Fa izay tany mifoka ny ranonorana milatsaka amin'ny matetika ka maniry anana tsara ho an'ny olona iasana azy, dia mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa izay maniry tsilo songisongy kosa dia lavina sady akaiky ny ozina, ary ny hafarany dia ny hodorana. Nefa ry malala, na dia miteny izany azy zahay, dia manantena zavatra tsara ny aminareo, dia izay momba ny famonjena. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany, raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany. Ary mbola irinay ianareo rehetra samy aneo izany fahazotoana izany, mba azo mifatokiana be ny amin'ny fanantenana hatramin'ny farany, mba tsy hiketraka ianareo fa hanahaka ireo mandova araka ny teny fikasana amin'ny finoana sy ny faharetana. Amen. Oh
rahabara nasoavina ny tompo mombanao izany teny fiarabana manamarika indrindra ny krismasy zany driavana no tononona amintsika fiangonana amin'ity krismasy 5 ity ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray miarahabantsika no izao andro manokana eo amin'ny fiainan'ny fiangonana izao mirary soa antsika koa mba ho krismasy andraisantsika fanapahan-kevitra vaovao hatrany hitomba amin'ny fanarahan-dian'i Kristy ilay mpamonjy teraka ity krismasy ity fa ho krismasy ampiorina ny fanantenantsika ny amin'ny hoavin'ny fiainantsika manontolo tsy izay mandalo sy mieliny eto ihany fa izay maharitra mandrakizay ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ireo perikopa izay efa novakiny mpiara-miasa ny alohavan'ny vavaka fangatahana ny fanahy masina dia mazava fa matoa voalahatra amin'izao krismasy izao dia mitondra afatra manodidina ny krismasy avokoa. Ny Isaia 40 izay faminaniana indrindra ny atongavan'ny Mesia dia miantso antsika anantena fiombonana. Ny filazantsara ka ny Lioka 2 izay lalamasaka ny amin'ny fitantarana ny amin'ny fahaterahan'ny mpamonjy dia azo lazaina hoe miantso antsika anantena fitoniana amin'ny filazana hoe aza matahotra. Ny boky ny Hebreo 9 araka ny voalahatra teo indrindra ny 9:12 dia mitaona antsika anantena hatramin'ny farany. Aminareo ary dia ny Isaia 2:12 no iarahantsika. Isaia 2:12 ka ny 9:13. Izao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsahatra ny fialonan'i Efraima, ho fongorana ny fandrafiana an'i Joda. Efraima tsy alona an'i Joda, ary Joda tsy andrafy an'i Efraima. Manantena fiombonana na fihavanana. Afatra anankiray lehibe ao anatin'ny fahaterahan'i Jesosy Kristy riavana ny atao hoe fihavanana. Ary izany dia matetika efa mpiaritsika amin'ny vanim-potoana krismasy toy izao. Tonga mivondrona miaona ampifaliana aty am-piangonana. Tonga mivondrona miaona ampifaliana any amin'ny isan'ankonana isam-pianakaviana na ny farany lavitra indrindra dia miezakezaka aneo fa krismasy fihavanana ny krismasy. Eto amin'ity Isaia 40:17 ity dia azo lazaina ireto hevitra telo sosona ireto. Voalohany, ny fahaterahan'i Kristy na ny krismasy dia manongotra fialonana. Ny faharoa, ny fahaterahan'i Kristy na ny krismasy dia mandrava fifandrafiana. Ary ny fahatelo, ny fahaterahan'i Kristy na ny krismasy dia manasitrana tantara. Manongotra fialonana ny fahaterahan'i Kristy. Ny Isaia 40 dia anisan'izay faminaniana manambara ny ahaterahan'ilay Mesia ho famonjena ho an'izao tontolo izao. Raha nanaraka ny vaky teny teo isika dia tsy ny Efraima ihany na ny tapany avaratra amin'ny Israely, tsy ny Joda ihany na ny tapany atsimo amin'ny firenen'Andriamanitra voafidin'Andriamanitra, fa ny jentilisa koa dia antom-pahatongavan'ilay Mesia. Manongotra fialonana ny krismasy. Ny fialonana riavana dia fitsiritana mitondra amin'ny fandrafiana. Ongotan'Andriamanitra zany eo amin'ny tapany voalohany
amin'ity soratra masina ity, amin'ny alalany fahatongavany Kristy Mesy manongotra ny fototry ny fandrafiana fa tsy mandravondravona fotsiny fihavanana. Manongotra ny fototry ny fandrafiana fa tsy mandravondravona fotsiny fihavanana ny asan'i Kristy. Fihavanana tena izy dia fihavanana izay lavitry ny fialonana. Zany hoe ny aty fotsika mihitsy no karakarain'Andriamanitra ka ataony toy ny Betlehema aterahany Kristy indray. Toy ilay tranomby idirany Kristy mba ho amin'ny fihavanana, ny fahatsarana. Kristy zany ilay Mesia raha tonga dia toy ny fitaovana mahery vaika fanamboaran-dalana itrongy ny fialonana mba hiteraka fihavanana tena izy. Ny atofonao mihitsy ny kitikitian'ny Krismasy, ny kitikitian'ny fahaterahan'ny Kristy, anongotany ny fialonana ary ametrahany fihavanana tena izy. Indraindray dia aravindravitsika fotsiny amin'ny fihaonana Krismasy ny fihavanana. Safosafotsika ivelany fotsiny amin'ny fanomezana samihafa ny fandravonana ny fihavanana. Dia mody miara-paly eo isika amin'ny fiarahana amin'ny sakafo matsiro na tsy matsiro, fa ny any anaty ihany misy zavatra tokony ngotany, misy tokony hotrongisana dia ny fialonana ilay miteraka fifandrafiana. Izao Krismasy izao ry havana dia tian'Andriamanitra anehoana ny heriny ao amin'ny Jesosy mba ahafahantsika miombona amin'ny fanantenana fa azo atao tsara ny mirahina, azo atao tsara ny fampitantana na dia izay ny fandrafy hatramin'ny ela azy, tahaka ny Efraima sy Joda. Ongotan'Andriamanitra ny fialonana, ho fongorana ny fandrafiana, hitsahatra ny fialonana. Ony 7:17 tapany voalohany. Mety maharary ilay fitrongisana nataon'i Jesosy amin'izao Krismasy izao, fa raiso zany ho fanazatranana ny fihavanana. Ny faharoa, Jesosy Kristy dia manapaka ny fifandrafiana. Fanohitra amin'izay misy antony maro manapaka ny fihavanana, fa Kristy dia manapaka ny fifandrafiana. Hoy ny soratra masina, Efraima tsy hialona ny Joda, ary Joda tsy handrafy any Efraima. Raha fitorana ny voambolana ny hoe tsy hialona ny tsy handrafy, dia azo tovonana hoe intsony. Izany hoe Efraima tsy hialona intsony any Joda, ary Joda tsy handrafy intsony any Efraima. Izany hoe tapaka hatreo ny fifandrafiana, tonga ny fihavanana, ary tsy zavatra mierina fa mateza manomboka amin'iny fotoana iny, manomboka eo amin'ny nahatongavany Mesia, na ho an'ny tapany avaratra na ho an'ny tapany atsimo, dia tsy hisy intsony zany fandrafiana sy fialonana izany. Izany ry havana no antony hahatongavany Kristy, antony Krismasy, hanapatapaka ny fifandrafiana, andravarava ny fankahalana, mametraka fihavanana vaovao sy maharitra i Jesosy Kristy. Indraindray koa rehefa tapitra ny datiny 5 Desambra dia manomboka indray ny ady. Izany moa indraindray dia rehtsika ny hoe misy fandaminana eo amin'ny ady iraisam-pirenena, rehefa tonga ny Krismasy dia mitsahatra ny pôbasy, atsahatra aloha, vadika indray ny andro ny ampitson'iny dia afaka mitoy indray. Fa ny fihavanana apetraka Kristy tsy fampitsarana pôbasy na teny malefaka indray andro, fa fanombohana
fihavanana vaovao sady maharitra sy mateza. Azo antenaina hatramin'ny farandriavana raha tambatra amin'ny Hebreo 9:1-9. Tsy krismasy vonjy davanandro na fampihavanana maimaika tefy maika tsy ry havana, fa fampihavanana fanapahana fifandrafiana sy fankahalana tapakeo mandrakizay zany. Mitoy ny fihavanana ary fihavanana vaovao sy mateza no tian'Andriamanitra apetraka amin'ny alalan'ny fahaterahany Kristy eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiainan'ny isam-pianakaviana sy ny fiarahamonina. Kristy mametraka fiadanana, Kristy mametraka fihavanana, tsy antematemaka na osoka fa maharitra sy mandrakizay. Ary ny fahatelo dia ny fanambarana fa Andriamanitra dia manasitrana ny tantara. Raha miteny hoe Efraima sy Joda, ny tantara dia toy izao. Mandidina ny taona 370 talohan'ny Kristy, zany hoe tokony ho 1000 taona talohan'ny Kristy, rehefa maty Solomona mpanjaka nandimby azy Rehoboama zanany, dia nizara roa ny vahoakan'Andriamanitra. Tapany avaratra izay nisy 10,000 tononina hoe Efraima, ny tapany atsimo izay nisy an'i Joda ary ny afy avy teo Benjamina tononina hoe firenen'i Joda. Nisaraka ireo 1000 taona talohan'ny Kristy manodidina. 270 talohan'ny Kristy no ny faniavana teo amin'ny tapany avaratra dia lasa kobabo ny Asiriana ny firenena avaratra. Fa 425 talohan'ny Kristy dia lasa kobabo koa firenen'i Joda, babon'ny Babilônia. Ny taonan'ny Kristy fahatanterahan'ny faminaniana, famerenana amin'ny laony ny zavatra rehetra. Faminaniana Isaia mpaminany dia ny hoe hiavana Efraima sy Joda. Sitrana ilay tantara anjatonjato taonany efa mitehiky ny 1000 taona. Manasitrana tantara ny Krismasy. Tantara efa anjatonjato taonany azy. Ny fisarana mbola vitan'Andriamanitra, ny nandravina an'izany, ny nanisy fampihavanana vaovao tao amin'ny Kristy. Raha sanatrika nisy fifandirana, azonao isanam-bolana ve na an-taona teo amin'ny fiarahamonina manomboka any amin'ny ankonana na koa eo amin'ny fianakaviam-be eny aty am-pianakavin'ny finoana. Ry havana marala, izao Krismasy izao no entin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy anasitrana izany tantara ratsy no tafian'ny fifandrafiana izany. Manasitrana tantarany Krismasy ry havana. Izao no fotoana. Aza mandry Krismasy 420 akory araraoty ity fotoana ity. Ho sitran'ny tompo ny tantara ny fifandrafiana samihafa, enina dia ny mpivady tsy nety ny fanaraka intsony azy, fa tonga teny amin'ny fisaraha-panambadiana. Mbola azon'Andriamanitra sitranana izany. Fihavanana tsy misy raorao. Mety hiteny ngamby ianao hoe hay famerina indray izany. Mila mihavana. Ry havana malala, ireo telo ireo no afatry ny Krismasy. Jesosy Kristy teraka mandrava ny fototry ny ota ny fialonany eto no ambarany soratra masina. Teraka fifandrafiana. Jesosy Kristy teraka dia mahatonga antsika mba hiala amin'ny tahotra, mahatonga antsika tena andrava ny fifandrafiana. Jesosy Kristy teraka manasitrana ny aretin'ny tsy fifankazahoana rehetra, na dia izay lalipaka sy efa ela ny toerana tao am-ponao azy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.
manoloana ny sitrapon'andriamanitra izay nomeny antsika tamin'ny alalan'ny mpanompony teo ry havana dia matsiaro tsy tanteraka isika ka ndeha hiaiky ny fahotantsika eo anatrehan'ny tompo isika ka iombona amin'izao vavaka setry ny tenin'andriamanitra sy vavaka fifonana izao hivavaka isika. Misaotra anao izay ry tompotianay tamin'ny teny izay nampitondrainao ny mpanomponao tamin'ity anio ity fa fantatray tokoa fa zava-dehibe ny fihavanana ary ny fahaterahanao Kristy dia manongotra ny fialonana, manapaka ny fifandrafiana ary manasitrana ny tantara. Manoloana izany sitraponao izany nefa ry Tompo dia mahatsiaro tsy tanteraka izahay satria izahay mitonona ny tenanay ho kristianina, satria izahay mitonona ny tenanao ho zanakao Andriamanitra. Kanefa indraindray Tompo, rehefa mahita ny tsara eny amin'ny hafa izahay dia fialonana ny mameno ny fonay. Ao anatin'ny fianakaviana izay misy anay na eny amin'ny fiarahamonina izay misy anay dia hita taratra ny fifandrafiana ary tafiditra ao anatin'izany izahay. Tompo, mifona aminao izahay, mamindra fo aminay, mamelany elokay. Tsy izay miditra amin'ny olona marina no mahaloto azy fa izay mivoaka avy amin'ny fon'olona. Maloto ny fonay. Diso indrindra teo anatrehanao izahay. Tompo, indreto izay tsirairay avy, manonona ny fifonanay amin'izao vavaka anatin'ny fahanginana izao. Tompo, fantatray fa mpiaino vavaka anay ianao. Mamindra fo aminay ary enoy ny fivavakay. Aoka manomboka an'io Tompo dia ataonay ho zava-dehibe ny fihavanana amin'ireo manodidina anay, amin'ireo mpiara-mivavaka aminay, mba tena ho hita taratra aminay ny fahatsaranao. Tompo, indreto izahay, fantatray fa tsy mendrika izahay, kanefa ianao dia mamindra fo sy mamela eloka anay mandraka riva. Aoka ho feno fahatsaranao ny fiainanay, ho tsapa amin'ny manodidina anay fa olona tia fihavanana izahay, ka ho alanay aty anatin'ny fonay manomboka an'io ny fialonana sy ny fandrafiana rehetra. Fa hanam-piadananao aminao Kristy Jesosy izahay. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny Andriamanitra izay tompontsika ry havana dia Andriamanitra tsy mitahiry fahatezerana fa mamindra fo ary mamela heloka amintsika. Ka ho antsika izay mibebaka marina tokoa, raiso amin'ny fifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana azy ny famelan-keloka izay omen'ny Tompo antsika. Hoy ny soratra masina: aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo.
fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany nampaharetako ny famindram-poko ho anao. I Kristy izay tsy nalala ota dia efa nataon'Andriamanitra ota hamonjy atsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Voavela ny elokareo no ny anara-masina, midera ny Tompo. Amen. Ny olona voavela heloka ry havana dia samy manambara ny finoana ka andeha isika hiaraka anaiky sy hanambara ny fanekem-pinoana kristianina izay iraisantsika ny fiangonana manerana izao tontolo izao dia ny fanekem-pinoana apôstôlika na ny fanekem-pinoana laharana voalohany manao hoe: mino an'Andriamanitra ray sy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tombontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijara nanapaka Pôntio Pilato, nombonina tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray sy toa, avy any aviany tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiambonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Andeha hiombona amin'izao vavaka fangatahana izao isika. Ry Andriamanitra ray be fitiavana, amin'izao andro izay atsiarovanay ny nahatongavany zanako olona izao dia tsaroanay ambavaka manokana ny ankohonana izay nomenao anay. Aoka ny fitiavanao no ameno anay tsirairay avy. Esory aty anatinay ny fialonana, esory aty anatinay ny fandrafiana, esory aty anatinay ny fifandirana sy ny fizarazarana. Fa aoka ny ery tompotianay ho ataonay ho zava-dehibe marina tokoa ny fifamelan-keloka sy ny fihavanana. Mivavaka izahay Tompo ho an'ny fiangonanao, mba hatsapanay fa fitiavana lehibe ny nasehonao Andriamanitra taminay. Ka aoka izahay hanavao ny fanoloran-tenanay mandrakariva eo anatrihanao. Ny fiavitanam-po sy ny firaisan-tsaina ny ery tompotianay no hitoetra eo aminay mba ho fitoriana filazantsara amin'ireo manodidina anay. Tompo, tsaroanay ambavaka manokana ihany koa ny kristianina rehetra eto isotro fitiavana.
mba ho kristianina ho sa hijoro vavolombelonao eny amin'ny toerana rehetra izay misy azy. Fa eo ihany koa tompo mba ho kristianina hevitra ny hafa mandrakariva ka hikasaka izay asoa ireo manodidina anay, hikasaka izay mahasoa ny mpiara mivavaka aminay, hikasaka izay mahasoa ny olona rehetra izay mifanerasera aminay. Tompo, misy amin'izy ireo no tsy tonga teto amin'izao toerana izao noho ny amin'ny antony ara-pahasalamana. Ianao ilay Andriamanitra mpanasitrana ane no hanasitrana azy. Fa tsy izy ireo ihany tompo, fa ny marary rehetra no angatahanay fanasitranana eto aminao. Mety misy ny any an-tokantrano, mety misy ny any amin'ny hopitaly, fa ianao tompo no iaino ny feon'ny fitarainana ka mindra fosy amela heloka azy. Aoka ho verim-panantenana mandrakariva izy ireo noho ny aminao Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra fanantenana. Fa tsy adinona ihany koa tompo ny mivavaka ho an'izao firenena izay misy anay izao. Omeo fahendrena sy ny fitiava-tandrazana neny vahoaka malagasy rehetra mba hikasaka trano izay ahasoa izao firenena misy anay izao. Ny fifankatiavana sy ny fifampitsonjovana nery tompo no aoka hitoetra ty anatinay. Tompo, ny fiadanana avy aminao no ameny ny fony malagasy ray manontolo, indrindraindrindra fa izahay kristianina, mba hahafahanay mizara izany fiadanana izany amin'ireo olona izay mbola latsaka katerena noho ny amin'ny fidorohana zava-mahadomelona, noho ny amin'ny fahakiviana, noho ny amin'ny zavatra maro samihafa izay mianjady eo amin'ny fiainany. Tompo, ianao malala, ianao mahafantatra ny momba anay tsirairay avy. Indreto izahay manana ny etaetaponay tianay entiny eto aminao amin'izao andro krismasy izao, mihaino vavaka anay amin'izao vavaka natao fahanginana izao. Misaotra sahady ry tompotianay amin'ny valim-bavaka izay atolotra ao anay. Maminay manakambana izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianarinao mpianatra ao fa izay manao hoe Renay o zay ny an-danitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataony sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay ny miarina sahaza ao anay, ary mamelany elokay, tahaka ny amelanay izay meloka taminay, ary aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Amen.
raisoa tanteraka aminareo nitsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompo mitahy anao ny tompo ka miaro anao mampamirapiratra ny taviny aminao ny tompo ka mamindra fo aminao manandratra ny taviny aminao ny tompo manome anao fiadanana mandihana amin'ny fifaliany tompontsika amen. voninahitra amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary ny fiadanana hoety ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.